Taorina ny faritry Melaky dia nidina tany amin'ny tapany atsimo andrefana ny ekipan'ny Knaps mitety vohitra sisirika dimy no nahazo tombotsomo tamin'ity guichet forain izay nitanterana nanomboka ny 10 novambra lasa teo ity. Na dia eo aza ny alavira toerana sy ny alatsin-dalana dia tonga tany amin'ny distrikan Manja, Morombe, Befandriana Atsimo, Antanimeva ary Kiloloka araka ny fotoana nomeny ny ekipan'ny Knaps mitety vohitra. Ny 5 sy 9 novambra dia tany amin'ny distrikan Manja no nandehanan'izy ireo. Mpampianatra Frama etoan'ny fanjakana 20 ao amin'ny ambaratonga fototra ny voakarakara. Ny 9 sy 7 novambra kosa dia indreny vohitra ny distrikan Morombe no nanaovan'ny ekipan'ny Tahiry-Pirenena ny guichet forain. Morombe izay 5,9 kilometatra miala amin'ny Toliara no misy azy ka adiny 10 no anaovan'ny fiarabe mpitatitra mpandeha ity RN 9 ity. Tao amin'ny Karadiosez Morombe no mifampitaona ireo manandrara rehetra ao amin'ny Knaps. 20,9 ireo mpampianatra Frama teto Morombe izay miparitaka amin'ny ZAP sivy. Zany zany tsy manakana hoe maître Framiana no karakara fa zay rehetra manana olana tokony vahana mity piasa tsy miankina rehetra sahan'ny Knaps zany dia tokony tonga eto zahay moa avy aty fotony mahany olana hanome torohevitra hanome toromarika vitsivitsy zao no tokony atao ahoana ny situation ahoana mikasika anao fiahina ara-tsosialy ny reto piasa reto manantona ny mpampiasa zany manao contrôle mba mijery dia anjaranay zany amin'izao fidinana ety fotony zao manaitaitra mba jereo kely fa ohatrany tsy azoro ny zony piasa misy koa mpampiasa mandoa ara-dalàna dia tena mahafinaritra apirisihina izy amin'izay andraikitra raisiny izay. Nambaran'Andriamatora voavy Jean Marcelin lefitry ny lehibe ny distrika Morombe fa zava-dehibe ny Knaps mitety vohitra satria asa mitraika amin'ny vantana amin'ny sosialim-bahoaka indrindra ny an'ireo mpampianatra Frama. Mariana fa ny distrika amin'ny Bekily sy Betioko no nisantarana ny guichet forain tany atsimo andrefana amin'ny volana Jona lasa teo. Midadasika amin'ny faritra ka izany no antony niverenana tamin'ny ilany avaratriny. Tsy hijanona ny asa raha tsy amin'ny 15 volana Novambra izao ka ny distrika amin'ny Befandriana Atsimo no amaranana izany.